Miarahaba antsika rehetra amin'ny alalan'ny feo, sary ary soratra. Voalohan-teny izany dia hoe miombona alahelo foana mizaka am-po sy an-tsaina amin'ny alahelo amin'ny ireo fahitandrazana namoany ainy. Mivaroka koa izany mba ahafahany ireo marary salama na ratra mba ahita fitoniana, fitsaboana araka ny tokony ho izy. Izao arivo izao dia mampita foana hoe mihazakazaka be ny toe-draharaha nefany mafy be dia mafy be ny zavatra manjo malagasy. Ny anaovana ny zara toa ny fandraisana anjara ny ady amin'ny tandrifiny tena izany dia ny fanantenana fa misy ho avy mamirapiratra ho an'ny malagasy anio rahampitso ary ho an'ny taranaka fito mifandimby. Manatitrata izany ilay zavatra nolazaiko afaka omaly hoe misy be dia be ilay tsy fanjariana ka rehefa lehibe dia be ilay tsy fanjariana tsy ao anatiny tompony andraikitra, tsy eo amasony, tsy ao ambany maso mahefany tokony andraikitra azy ilay zava-misy dia anaovantsika antsy foana hoe tomoro akaiky ry tompoko, tomoro akaiky ry havanao, ara-maso ny resaka sakafo, ara-maso ireo tsy fanjariana ara-tsakafo mahery vaika, araho aiza ny misy ny tahirin-tsakafo rehetrarehetra, asa velona anararoatra ny manararoatra. Ankoatran'izay dia manao antso avokoa hoe fehezo ny tompony andraikitritsika na ny olom-boafidy io na ny olom-boatendry ao anatin'ny savorovory toy izao dia be ireo manararoatra fahefana, manararoatra manodinkodina, manararoatra mangorokarena. Amin'izao mamaivaibe izao koa dia ny teboka manaraka dia hoe be dia be ny mitondra sy mangalatra ny harena mivoaka ny firenena. Fomba fanao ratsy izany, samy miaro ny tenany. Ka rehefa miaro ny tenany ny mpanao politika dia mba akoatra ny fandraisana andraikitra dia mila miaro tena ary manomboka izao izany dia manara-maso ireny tompony andraikitra ireny. Ny tiako lazaina izany manaovana dia ho an'ireo député solombavam-bahoaka ary ny maire. Andreo manko izany dia ohatran'ny zavatra tena nampanaitra ny tena hoe mahay miresaka ny mpanao politika ary mahay miresaka ny olona mahazo fahefana, mandravaka fahefana, manodinkodina volam-bahoaka. Tonga dia singaniko ilay izy hoe ngay Ravatomanga. Ravatomanga izany dia fantatritsika rehetrarehetra raha ny vaovao miparitaka ankehitriny dia hoe lasa nitsoaka any Maorisy. Dia misy miteny manontany amiko hoe inona ny eritreretinao amin'izany hoe lasa nitsoaka any Maorisy izany izy ity izany hoe isika malagasy mila mifampitaona dia mila mifampianatra dia mila mifampita vaovao dia mila manara vaovao. Be dia be manara vaovao, mampita vaovao, mifampianatra, mifampita, mifampiresaka. Tsy vao androany, tsy vao izao
no nalalana fa ngiara vatomanga tenany dia niezaka ny nanao fangorona-karena, nampiasa ny fetsifetsena rehetrarehetra izy ary nanomboka ny nangoro-karena. Ohatra zany hoe ngiara vatomanga dia nanao izay nandrabahana tanteraka ny logistique pétrolière ary ny Rajoelina. Niditra tao Rajoelina izy dia nahazo vola. Raha ny fantatra sy toa voaporofo dia nandrabahany any Rajoelina dia mba tsy esan'ny Rajoelina ka fany mangorombola amin'ny logistique pétrolière sy ireo fitantanana ny solika amin'ny lalana mitondra citerne. Nivoaka miditra amin'ny Rajoelina izy dia mitady foana zany ny azahoana vola ao anatin'ilay Rajoelina. Ohatran'ny lasa saina ny tena zany androany raha nahita ilay fampitana nataon'ny olona avy any Maorisy hoe any Maorisy izy no moatahoata. Izay moa ilay fitenin-jatovo hoe moatahoata be fa netany nanaraka azy ny harem-pirenena dia nataony tsara tahiry amin'ny toerana tsisy malala. Mazava be fa tsy voandro ihany koa fa efa ny taonany maro no nanao tratra ny papers rehetra zao ilay International Consortium of Investigative Journalism hoe olona manao fandrabahana fanjakana ary mafia laika mitovy amin'ny mafia ny fomba fiasan'ny ravatomanga sy ny vorongony. Misy ireo nalala sy malala azy hoe tena mafia ny style de commandement any ary tena mafia ny fanaovany fandrarahana. Amiko moa zany dia hoe isan'ny nandrotaka ary nampikirosofahana amin'ny firenena Madagascar ary nanitatsaka lalaon'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fahantrana ngiara vatomanga sy ngiara Rajoelina. Tsy adikevitra ilay izy satria miporofo izany be dia be. Isaky misy zavatra dia ngiara vatomanga izany tonga eo voalohany eo anatin'ny fahafahana mandrapaka an'ilay fanjakana. Dia ny tenena moa zany hoe ho ataoko tsara tahiry ary hoentiko ianareo an-tsary hijery ny tehirizako ny harem-pirenena. Toy izy ianao hoe tokony hisy ohatranao ve izay? Manahirana be zany ilay fahasahiana hoy aho. Fahasahiana fotsiny miteny izao hoe nentiko ny harem-pirenena nareo Malagasy. Tsika Malagasy io sisy anao anay Malagasy. Nentiko sisy ny harem-pirenena Madagasikara dia nataoko tsara tahiry. Ohatran'ny tsamboatra be ny tena sady nalahelo hoe aritraiza ny fetra. Aritraiza no fetra ny fahasahian'ny olona mihodina ao anatin'io resaka fitondram-panjakana dia eo zany eo amin'izay lazainy ngiara vatomanga izay dia misy zavatra be dia be tokony ho zaraina. Par quelle autorité le sieur Vatomanga se targue les prérogatives d'emmener avec lui les richesses du pays et de se tenir gardien des richesses de ce pays. Mitafaka ny tsanaiko zany ohatrany
Sady memeve no tena enjana be le reto le fahasahin'le olona. Izy araiky avao, i araiky avao, i araiky avao, zany teny. Andesiko avao ty. Lasany lasany nono. De rehefa venareo sainy mitazatazana amin'ny internety fa tsantony tsara tahiry ny arenanareo. Ray voalohany zay. De ny faharoa, inona ny ilaintsika banque centrale? De inona ny ilay Madagascar trésor? Raha ohatra ny trésor Madagascar navoaka ny Garavatomanga nentina nanaraka azy de any tehiriziny any. Mila banque centrale vetsika. Zany hoe ny sapana ra-panjakana mihitsy zany ohatra mampanontany tena hoe ole reto ngia gouverneur ngia gouverneur en banque centrale banque foibe an'i Madagascar tohatra tsy mila anao angy ny firenena fa Garavatomanga lasa mitondra le harem-be an'ny Malagasy mivoaka ny Maurice. Tena mebe mialatsiny kely fa tsy tanako le iako na de hoe tena mafiary le manjo de ny kakakaka mea hoe le retsy i araiky avao sakina de raha ty desiny avao. Ahoana moa zany basina ratsena hoe zany izy ray izy tokana mitondra le arena be le firenena ray manontolo tehiriziny. De verina mijery an'ity le hoe filazana resaka volamena. Ny arena be manko zao amin'izao fotoana zao mahatonga ny hoe fanairana manaitra sika menakavy any ny toerana rehetrarehetra misy volamena dia arao. Aza velona zao aloha voalohany indrindra aloha ny samy malagasy ny ifampitondra. Le fifampitondrana tena iny koa zany de be ireo maire, be ireo député solombavam-bahoaka no tena mandravaka ary manararaotra ny mamparefon'ilay fitondrana sy ny fahafahana mandravaka an'ilay arikarena te mandravaka, te mangorokarena, te manao izay rehetra anindrina n'ilay vahoaka madinika. Resaka reny le volamena navoakako teto le any Mananjary tsy any Mananjary reny any amin'ny any avaratra rehetrarehetra iny misy no mananao an'izay anankiroa ny tratra fa ny ambiny tsisy raha reny sinoa zany samborinao ny an'izay fa izy aloha efa lasa ny entana. De miteny koa ny omnisy ao amin'ny omnisy misy zavatra bebe tsy manjary manana carreau na placeur d'or ny omnisy tsy misy tatitra tsy fantatra ohatrinona vokatra iza mitrandraka iza manana fahefana fa de raha fantatra aloha efa navoaka ny olona koa sinoa ihany ndray koa no trandraka ao. Inona ny fanarahana ohatrinona ny nampiderin'ny lesino ohatrinona volamena vokatra ka tafiditra tao anatin'ny banque foibe an'ny Madagascar. Mystère mizara ary manao antsoavy hoe ho atsika rehetra mipetraka amin'ireny toerana misy fitrandrahan'ireny aleo ifampitondra fehizo ny meranareo apetraodiny izao iza le député eto mankony zahako manokana zany de miteny rehefa mbola tsy mahazavy zany ny asa tao amin'ny arenakibon'ny tany madinika hoy aho asa tao Kasobe de fantatra mihitsy hoe iza no meraiza de inona no ataony ao iza manana volamena iza mampanao le volamena iza dolodolony ao
mpanangona volamena. Ny eo an-tanàna ny azontsika fehizina voalohany. Ny eo an-tanàna no azontsika araha-maso voalohany. Naza velona ho anahako tamin'izany dia tonga dia izany tsy ekena ny sinindroe. Satria ao anatin'ny korotana dia mafanararoatra ary ny marefo no tsetsafina. Marefo no ararotana. Le marefo kely raha mahazo 1 deci 2 deci hoy aho. Fa rehefa mahazo an'izany izy dia efa tena faly be. 1 deci 2 deci izany ilay olona zao efa amidy any amin'ny $5 $7 izany hoe mahazo 2 arivo mahazo 2 alina 3 alina izany ny olona 4 alina isan'andro voly izany raha ny ambanivohitra. Kanefa tsy indraindray tsy mahazo an'izany akory ilay olona ary raha mahazo ary dia ararotin'ilay mpanangom-bokatra satria tsisy fandanjana. Tsy afaka ilay mpamokatra kely miteny hoe tena marina ve io. Lazain'ilay mpandanja hoe fasika be. Ho antsika izay afaka manaraka indray dia hoy izy ihany hoe ara-maso. Raha nangataka amin'ny tena hoe inona marina moa izany ny tena volamena vokatra nataon'ny Fitondrana Rajoelina sy ny vorongony. Efa navokako teto hoe tamin'ny andron'ny Rajoelina dia nisy hatramin'ny 3 taonina mahery ny volamena voahangona tao amin'ny banque centrale. Izany volamena 3 taonina mahery izany ilay olona raha amin'izao fotoan'izao dia efa any amin'ny 333 millions de dollars. Raha ny fanaraka ny fanjakana sy ny FMI dia nilaza ny fanjakana fa hoe avita raha kely indrindra 15 taona isan-taona. Dia hoy izy ny FMI ataovy 5 taona. Raha 5 taona izany dia efa mampiditra 555 millions de dollars isan-taona. Kanefa tsy izay. Raha ny taratra fotsiny hoy aho dia efa 14 taona sasany no volamena vokatra eto Madagasikara. Raha mazava izany volamena izany ary misy ny formalisation amin'izany fitondrana volamena izany dia hivery hoe misy 1 milliard 600 millions de dollars raha kely indrindra ny fond de compte ny contre-valeur an'izany ny volamena na 15 taona 500 izany. Dia ampitomboy izay zavatra izay, ampitomboy 4 arivo anie. Raha ampitombotsika 4 arivo izany dia efa mitombo firy? Efa misy 6 000 milliards d'ariary. Raha 6 000 milliards d'ariary no arikarena amin'ny sehatra anankiray ka tena mihodina ao anatin'ny fiarikarena dia tsy mikorosy farany ohatran'izao tsika. Fa le fandrabahana ny arena, fandrabahana fitondrana dia tsy mihodina io. Ohatran'ny sady ny sainto nomeo nahitany hoe hotehiriziko tsara ho asako anareo amin'ny internet angely izay aza manana ireo malagasy kely fa aty amiko ny arenanareo. Nareo afaka tsy mihinan-kanina, nareo afaka miaritra ny tsy fanjariana rehetrarehetra, tsisy rano, tsisy rehetra fa ny arenanareo aty amiko. Ohatran'ny tena hoy izy ianao sa ve ilay olona sa marary saina sa hoe atraiza ny tokony ho fiheverana an'izany zavatra rehetrarehetra izany fa izay izany ilay zavatra andresahany. Aty amiko ny arenanareo tehiriziko tsara. Tsy mila tehirizina fotsiny angela izy, mila miasa.
ary miasa ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Araka mpiazan'ny Africain Intelligence zany dia reto anaran'olona reto mihodina manodidina ny Rajoelina foana Rabetsarona Sylvain Rabetsarona hono fankahazo be akaikikaiky dia akaiky kely any Iravatomanga ary nahazo autorisation. Enina ry zareo manana autorisation. Tsy fantatritsika hoe inona zavatra tena ohatriny volamenana ampidirina. Ny fantatro izao zany dia hoe araka ny tatitra dia efa natafiditra ary ny sehoseho be ny fanjakana efa natafiditra volamena 2 taona, 5 taona ny fanarahana amin'ny FMI, 2 taona no tafiditra, nefa ny amboambo 12 taona. Dia hoy sisany aho hoe toy an'ilay voly fanondrana io raha mazava ny fametrahan'ny fanjakana ny politika ny fitondrana rena kibon'ny tany madinika, tsy resaka volamena fotsiny tanareo ireny navokako teto ireny, ny taterin'ny Francis Turbo sinoa manao no collecte na Colombo tatalita. Ny Colombo tatalita zany dia fandritana mandritra ny erak'izao tontolo izao. Atao inona ny Colombo tatalita? Miditra anatin'ny resaka minéraux stratégique ny Colombo tatalita. Anisan'ny misy ny be dia be eto Madagascar, lafo vidy be izy io, fa dia ny sinoa no manangona azy tantarain'ny nanaovan'ny Francis Turbo documentaire. Dia averiko foana, dia averiko hatrany. Arena dalatopo ve ny tsika? Arena dalatopo ve ny arena malagasy? Ka vahiny rehetrarehetra tia dia afaka mandrabaka. Dia tonga izay mpitondra politika dia andrabaka, dia angorokarena, dia ho miliardera. Reo karan'ireo teny anareo akoatra ny afera maloto ataony amin'ny jirama dia mandrabaka vola amin'ny banky mondiale, mandrabaka arena. Tsika menakavy tany mahantra tena fadiran'ny reovana mikiokoka, tena malahelo malahelo be mihitsy ny hoe mikoka tanaovan'olona kokoka be zao hoe ho avy ny tsy fanjary-tsakafo mahery vaika tsy misy sakafo eto Madagasikara, fa ny fitrandrahana rena kibon'ny tany fanondranana voly fanondrana dia efa tsy nambotry ny manan-katao amidy amin'ny vahiny ary amidy amin'ny vola madinika. Izay zany efa mitehirizina ianoinareo tsara rehefa mbola tsy mifoha amin'izany filazan-garavatomanga izany tsika hoe teriteriziko aty avelany erytiny arenanareo dia tsy azoko mazara mankasitraka